Izay ny mikasika an'iny mbola misy ihany koa nefa raha ho an'ny kilatsaka ny 12 taona izay tany Pontieri dia hitantsika teo misy ireo hôtelan-tany malagasy izay misy ihany no mipetraka any amin'izany toerana izany na ny manodidina eo izany. Nisy moa ny fanapa-kevitra izany fa dia hoe hiara-iasa akaiky amin'ny ekipan-drety matin izy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika tahaka izao indrindra eo amin'ny taona ho avy izany. Andriamatoa Rakotobe Jean-François izay isan'ny teratany malagasy mahafatra-po tokoa ao amin'ity tanàna Pontieri ity dia isan'ny nandray feno ary nandray an-tanana fanampiana ny délégation ny Jetomada nandritra ny fandalovany tao amin'ny tanàna ny Pontieri. Manana sosikevitra ihany koa izy fa isy ny fiara-miasa matotra ho manana ny fandraisana sahady amin'ny taona ho avy. Faly mihitsy zay nandray ny ekipa avy any Madagasikara ary nafinaritra ny dia nataondry zareo na dia nisy kely aza ny hoe faharesena nefa zay faharesena zay tsy noho ny tsy fahaizany akory fa noho ny toetrandro izay tena ratsy dia ratsy nefa izany tsy manakana ny fanatanjahantena zay vita soamatsara ary araka ny nantenaina azy mihitsy. Izay dia mikasika indrindra momba ny fanampiana ara-pitaovana araka ny zay ny heverina fa mba mety ahasoa sy ahatsara ny fanambanana sy ny fanatanterahana ny asa mandarazy ataon'ny ankizy. Koa misy fianakaviana vitsivitsy zay mipetraka eto Pontieri sy ny manodidina mihevitra ny anampy sy anao zay arak'izay herinay mba hanaovana zay mahafahasoavana ho an'ireo ankizy ireo. Io dia zavatra tsotra fotsiny raha oharina amin'izay zava-nisy amin'izao fotoana sy ny taloha na any Madagasikara na ty ampitan-dranomasina ireo tanora zay nentina roreo tamin'ity taona ity dia tena hafa dia hafa mihitsy ny toetrany satria tena natoetra mendrika ara-dalàna ary tsy namenatra mihitsy ny arahany taty. Raha oharina amin'ny ankizy taizana sy zay abiazana amin'izao fotoana ty Frantsa sy ny ety ivelany dia tena manana fahaizana mampahalalana amin'ny fitondran-tena ry zareo. Ohatra meko anankiray fotsiny eo amin'ny fotoam-pivavahana rehefa hisakafo zavatra nahavariana dia nahavariana mafy dia mafy mihitsy no nahita ny ankizy fa izy ihany no mitarika amin'ny fivavahana rehefa hisakafo. Vita ny sakafo fa mbola izy ihany koa no mitarika amin'ny fivavahana ary tany amin'ireny toerana zay tsy diantsika ireny aza angamba ka ny sakafo tantsika dia misy anankiray amin'izy ireo mitsangana sy miteny moramora mombany amin'ny fivavahana. Zay zavatra nahavariana ny olona zany ary ny fanabeazan'ny ray aman-dren'ireo ankizy ireo dia tena mahafinaritra mihitsy ka hisorana be dia be ny ray aman-dren'izy ireo ary manome fa herim-po zany sy hery ho an'izay rehetra mananjanaka mitovy amin'ireo ankizy ireo. Tsy misy afa-tsy ny fanampian'ny fanjakana zany hoe ry zareo mpitondra no tokony hanome vahana mafy dia mafy ary betsaka dia betsaka ho an'ireo tanora sy mpikarakara ny fanatanjahantena sy ny fanabeazanareo. Tsy misy afa-tsy zay